Dokotera Tsahamarina hoe ho velomin'ny zoma amin'ny riny miaraka amin'ny Louise Ravelosoa, Saoly Rakotana Nahary, Sylvia Randrinatondro ary Nanja. mandray fosy mandrindra ra teknika Aro manatontosa Nanja Razavindrakota. Ravaka avy vetivety aloha anao fa misy resaka ataonay mivady aminao. ho avy efa nandreto lamby reto vetivety Aingana ary ianao e, sady andro efa alio avy aloha atao rapitsondray. zay dia vita. Fa misy inona hono izany no todiny iry zato dady. mipetra mihitsy aloha ianao anaka fa resaka tsy vita mpitsanganana izy tia. Zao retsy Endry dada. rehefa nifandinga zasy reninareo dia tokony hianatra ihany ianao fa tsy hoe mijanona izany. Dada sy neny efa tsy maharaka tsony ange ahy e. Tamin'ireny tsy nasalama amin'ny bebe reny efa niato ka tsy ao tsony no saiko ka. Maty any moa izy iny. Ravaka enoy tsara aloha ny rainao fa sabe fa maliana oatra izany. Miaino anareo ange ahy e. Saingy ny ao an-tsaiko ange ho aho dia niasa nampy any dady hanasoa ny tanànana Tsahamarina. Diny io any fa mari-pahaizana ambany any eny eo ampelantananao e. Rizy mianaka, raha ny hevitro aleo mianatra ihany ianao Ravaka. Tsy sanatria hoe tena serana be toy iny tsika no hiasa ianao. Ie sady enatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ane izany. Indrindra ny voninahitra ny rainao. Every ihany koa fa be ny tanàna ny asako eto ka raha misy ny tsy fahampian'ny fahalalanao manahirana foana izany. Aleo mianatra ihany anaka, tadio ihany koa fa ianao mba reherenay. Tsy hoe izany angery dada fa tena tsy mifantoka amin'izany tsony no saiko e. Arak'ilay teny hoe arafesiny e. Ai aza dia manao toy izany kosa ianao Ravaka. Ka hitako. Mety foana ra io rehefa atao ny fahazotoanao no tena ilaina. Ny rano mahakasika ny hoe tsy maharaka indray nefa efa nifampiresaka tamin'ny Ramose George Tsendrifana ihany hampanao famerenana anao mandram-pandeha any Antananarivo hianatra. Efa tena maty-paika mihitsy ange izany tetika dady izany e. Tsy hoe filambaniny ange no anton'izany fa ny asoa sy hatafitanao ny tanjonay. Marina mihitsy izany resaky ny rainareo izany. Tsy hanolo-bato mafana anao zahay. Indrindra ianao zanakay tokanay raha teo. Makasitraka tanteraka anareo aloha e. Marina ny fanitsiana sy ny fitiavanareo. Tsy sanatria akory fandidiana sy fanerena fa veriko ihany fitiavana anao anaka. Dinio ihany fa mahasoa anao re. Ka dada sy neny tsy hoe mandany teninareo akory fa mba mangatakandro isainana kely fotsiny raha mba sitrakareo. Eny tsy hoe raha pitsonge ianao no andeha fa mbola afaka andro maromaro. Izany no anambarako hoe eona amin'ilay tompony andraikitrany dia ho hita eo ary mbola afaka manao famerenana rehetra tsara ihany koa ianao. Misy dinihana sy isainana mihitsy izany dada. Aza manafa ezaka no ianareo e. Ary aleo amin'izay sakafo dia atory fa ny andro koa tia mandroso alina. Sika telo mianaka varian-dresaka teto fotsiny. Aleo ara-piko neny mikarakara sakafo avelanay vetivety eo aloha ianao dada. Tsy fihaman'ny biby ve izany? Ianao angy fa tsy olombelona tsony efa maty tsy afaka mifampiresaka sy mifankahita tsony sika. Tsy mamita kanto fitadidiako efa maty ianao. Fa aiza izy izany
matahotra zany ka tsy ahitanao fa matahotra ka efa tsy mitovy tsony ny tontolo misy atsika zao azy iaino anao afa aza miseho tava amiko fotsiny ny azy manaiky fa aza manahy ianao bebe mampalahelo ahy ianao tsy maninona azy efa nekeko ny teninao ary mbola kasitrahako ihany koa fangatahanao fa nga mampatahotra be ny endrika ao ry bebe ary aleo mitodika moramora roe ahitana an'izay ao aza matahotra ohatry tsisy maso tsony miletika ny orona ravaka mifoaza aloha ianao e ravaka ho any foaza neny tony alohanao anaka jerety ianao tsemboka be indro misy raha mangatsika aloha sotrony e dia mitony tsara ndry misaotra ry dada sy neny a nanofy ratsy a ary tsy takatry ny saiko mihitsy tantaro hoe nofy ihany koa nge ka misy azo raisina sy vinavinaina ihany e marina mihitsy izany teny renao izany ravaka mihaino anao izay nanofy amin'ny bebe a ary mbola nananatra sy miteny a mahakasika an'le hoe hianatra izy dia mazava izany anaka lasa lavitra loatra ny sainao tamin'ilay resantsika hoe ianao hianatra io no mety ho aton'izany azo ekeny izany a fa nahagaga dia ianao ny antsy vonjeo teo endrika mampatahotra no sehondry neny a Zany? tena nikikika mafy a indray nandefa saina lavitra loatra tamin'ilay resantsika iny tokoa ianao ravaka tena zany mihitsy sady tsy misy maty fampiresaka amin'ny velona izany ekia tena natahotra loatra mihitsy ary dada sy neny a aza mandefa saina lavitra anaka fa nofy toy ny nofy rehetra ireny a aleo amin'izay verina ny any efitranonay zay fa ianao nikiny angeny nampikoropaka anay teo e ny andro koa moa tia mbola alina raha teo neny a matahotra olona efa lehibe eo koa ve mbola tahotra ihany mivavah fotsiny dia izay aleo ary andry an'izay mampahita tory anao eto ahy e dia to ireny zazakely ireny tenaoko lasa avelako ianareo ka tsy manana koatra andravaka ange sika ranay vo e indrindra moa izy anatra any an-taninarivo io aza atao mampifamaly anareo izany aleo zao ry neny a hiezaka ny atory a aleo alefako ny fahita lavitra dia rendrika eo foana averiko ihany aza mandefa saina lavitra ho ahy ianao fa sao koa dia arareo izay zany ka mirary alina mamo anao anaka toraka izany koa dada sy neny a ary aleo hiezaka ny atory amin'izay a melohan'izany aloha aleo hivavaka hialan'ny fanahy ratsy mety anelongelona ka aloha natonana zety manao ondry dia ahoana ary tia ravaka inona ary tia malaza raha mety a dia mba somary tsy ho kely aloha ny fomba firesaka indri fa ohatra mivantana be loatra misy tsy mahazaka an'izany ange indray ravaka sy ny fananarany efa fahazarana kiny fa vadiko ny tafa avy taisika alio avy nanondrak'ananako tena daika be tsy azoko mihitsy ny tondriam-baraka daika amin'ny ahoanako izany ve dia tsy azo indri e vendrana arikala mba zanak'olona manan-katao ihany fa tsy mivaky loha ay ve tsy izany akia mandray andraikitra fa tsy hoe vendrana araka ny tenindry akory marina fa eo ilay isy mpanampy anay fa efa sady mikarakara sakafo sy ny trano rehetra kosa veki izy dia mbola hanondraka ihany inona fotsiny rikala no anaramana azy ao sady raha izany teo amin'ny toerandry
mipetraka sy manao izay ahasony tenako ao an-trano nataoko. Tsy vitan'izany aky ny fiainana. Marina fa manan-katao dada sy neny nefa aloha tonga dia mandray andraikitra tian'izao fa tsy eo foana ireo e. Eny e, misy marina ihany aloha izany e. Fa na izany aza tsy tokony indry mihitsy kosa nanondraka aty a. Sady angamba indry io tsy hianatra intsony. Mbola hianatra mihitsy aka. Izay mihitsy aky no ady hevitra ao an-trano ao ange amin'izao e. Ay, dia esika alana no fianarana. Eto ihany ve sa tsy aleo very ity tonga dia miasa ao amin'ny dadanareo ao amin'ny komina? Any Antananarivo aky ihany no fianarana. Izany ve ke? Ina aky mataitra andriana izany ry zety a? Fa misy inona? Mba faniriako aky izany a. Fony fahazaza dia efa tena hoe nanam-paniriana an'izany kanjo moa. Maty any eny dada. Mahireza aky a, fa izao. Ndry ve aloha mbola mazoto nianatra raha amin'izao taona indry izao e. Mazoto tsara ka. Izany aky sady mbola tsy miasa no tsy misy atao amin'izao e. Raha nambady indray, izy eto Antsahamarina mendrika ozindrika. Sady vady izany aky tsy mahamaika. Ary ny anjara tsy miolaka fa iny foana. Tsy olona eto tanàna mety ho vadin-driva olon-kafa mihitsy ohatra. Ka noho izany mihitsiko. Sady samy tambanivohitra izany aky. Tsy poainsa kosa izany a. Aleo mba mpanarivo e. Asa mba matimaty mpanarivo izany aky a. Mivady dia avy amin'ny Jehovah hoy ny tenin'Andriamanitra. Efa nomboka itoro-teny sy ananatra indray indry io a. Fa izao tokoa ry kiala. Indry ve mahafantatra amin'ny fen'ilay bandy manana moto be iny? Fantatro endrika fotsiny fa tsy dia haiko loatra ny anarany. Fa maninona aky? Isak'izay mifanenaka izay dia miteny amiko foana izy hoe tena tiany sy faniriana indry a. Raha tsy indrindray tsy mbe. Tsy mbola amin'izany aky a. Tena midelira mihitsy ange izy andry kale. Iny zanaky nge amera vavy iny e. Tiako hoe mba teneno hoe mily tapo mihitsy izy any. Hitako ange tsikaritro mihitsy ohatrany renila hipotsaka ireny mihitsy ny voamasony rehefa mifanena izay. Fa za aloha ny eo amin'ny toerandry tonga dia eny avy hatrany. Sady mba manakatao koa nge ndray aman-drenindrena e. Tsy amin'ny moto be aningo. Indrindra indry zanaka be ny tanàna raha teo. Tonga dia ao tsara mihitsy. Zety a, resaka afaka iresahana fa tsy izany vadivady sy tontolo fitiavana izany ka. Tsy mbola any mihitsy ny saiko fa resaka fianarana izao aloha. Fa izao tokoa kiala nge raha tsy mianatra tsony aza. Efa mandiby any dadanareo fotsiny mitondra ny tanàna e. Zay dia Isy be izany eritreritra indry izany. fa ahoana ka? Olona fidina nge ky dady. Indrindra navita zavatra izy ary ny vitany mety tsy haiko. Fa raha misy hevitra mba ianarako aky dia mba teneno ihany a. Aleo ary fa jereka kaiky ny mahakasika an'izany aky. Matoky andry a. Sady aleo amin'izay ihany dia efa toa varian-dresaka amindry teto fotsiny ny andro mandroso atoandro ihany. Aiza ihany aho ravaka raha sindra. Efa mba ela ihany izay nahatongavako izay mbola tsy nielina teto izy. Mbola lasa nanondrakany izy ony. Tsy tokony hanondrakany ange izy. Fa ahoana? Toy ny olona tsy afaka manara-molona ireny tsika. Indrindra mandreraka ange io aso io e. Sa ange mba efa niteny azy foana fa izy tena kirina be. Sady aleo koa re izy anala sorisory eny an-tsahany fa hitako tena mbola marary fo be tamin'ilay reny be amin'ny maty iny izy. Ekako izany fa aza dia diso ampanarahana fo be loatra izy ka. Fa tokony ho resena lahatra mihitsy ange izy iny amin'ilay fianarany any Antananarivo e. Eny e. Aleo fa miaraka mandresy lahatra azy tsika mivady rehefa misakafo avy eo. Fa avadiko kely ny resaka reny a. Dia ahoana ihany moa izany mahakasika an'ilay fizarana lova ataon'ireo mpiray-tam-po aminao? Anga tsy matapakahatra avokoa ange ro zoko ireo e. Miandry afoana vao manao zavatra. Ohatra misy mandony izany fa aleo jereko e. Fa naninona ny andry atoandro tany etsaha? Mbola varian-dresaka tamin'ny namako ary neny a. Ay efa tonga ato ianao ry dada. Reradreraka anaka dia nody aloha mihitsy fa akaina kely e. Arono a, ianao ty ve tsy reraka manondraka io e? Ka izany mihitsy
raha sanatriva izana loatra nge ka hivadika rary ny afarany fa izy aloha no nahavarinanao teny an-tsateny zety rery dada sy ny eny a zety zanakonao retsa-pitandrefana ve izy indrindra totaitra be ny eny fa misy inona tsy zany anaka fa isan'ny tovavy maditra eto an-tanàna ane izy iny no tsy motana fomba fiteny fiakanjo sy fitondratena ka fa tsy voatery kosa nge ny saina ihany no mitondra an'io fa nampin'izany a hitarika azy hiala amin'izany ary ny eny a mino fa adidiko eto amin'ny firenena ihany koa izany sa hoana ngamera tsy any any zany ravaka fa so voatarika amin'ny zavatra tsy manjary any ianao a ny eny aza manany amin'izany ianao fa tsy hamitaka anareo a fa hitondra tena tsara hitarika azy hiala amin'izany ary no ataoko zandray ary ve ny sanatria editra iza kosa misaotra anaka marina ianao nefa zanaka tianainao ka tsy maintsy mananatra foana izay avelako hoe aloha nareo mianaka fa andeha teny an'lisy androsiny sakafo efa ora fisakafoana koa zao sady misy resaka tiako atao aminareo mihitsy koa ange fa resakinony izany aza tataitra toy io ianao raha sendra fa aloha hiteny mihitsy izy hita ho ary dada le sakafo aloha no tokony hampangalaniny eny dia toizana ny resaka aveo ka avelako vetivety eo ary aloha nareo mianaka fa lasa so fa lasa ihany koa neny iny zao ry dada mahakasika an'le hoe hianatra ny andrenivohitra ny tiako resahana angatsy mazoto ianao ravaka mazoto tsara ka fa raha mety dia mba hampio kely aho fa hisy namako hiaraka hianatra amiko any tena tsy mazava mihitsy izany anaka tonga dia tsory izay tianao ambara raha midinika zety le nambarako taminareo teo ry eny tiako lazaina ry dada fa misy ina anaka inona tena olana tiako ry dada raha miaraka mianatra izay a sady misy namana mba mazoto raha teo mo any tany lavitra any koa dia inona izany ny tianao ataoko amin'izany manana vola ampianarana azy ihany ny mamany fa tsy ampy dia mba dada aloha mameno an'izany dia averintsy kelikely le izy aveo tsy sarotra ve izany anaka indrindra raha ambara amin'reninao ao rehefa resahantsika izy ry dada raha mety fa tiako raha mba tanterahanao izany ka na dia kiala zety iny ara ve tsy teniteny eto an-tanàna ny mahakasika an'izany so dia teraka olana be ny rahay asa manahy dada sika telo mianaka ihany ny mahalala an'izany na dia zety aza tsy hampahalalaina akory raha izany mampazoto anao dia hifanampy aminao ahy nefa oko tsy ambara telo tanteraka mankasitraka dada aleo roako izany dada tsy foko izany tena vonina tanteraka dada leo ary tonga dia atao raha-pitsy maraina izany sa mbola iresaka any ianao aleo fa hoany arariva dia ho hita eo izay atao inona indray no nampitapitaka ny zanako vavy izany vonina nianatra ihany ary neny izany indray faly koa retsy ary aleo ataony sakafo dia toizana andresaka aveo dia toy izany sy toy izany resaka amin'ny fanaovanay ry neny mahafinaritra aloha rehefa resy lahatra indri mazotohatra any akia ny fianarana any voaloka reny anga mbola sy nandalo teo amin'ny sofinao izany marina mihitsy izany sady tsarovy fa tsy tonga be ny tanàna toy izao raha tsy teo ny fahaizana sy ny fianarana sady ny diploma nge ilaina foana tsisy lainga aloha izany tenin'ny dady izany araka ny firesaka ireo namanay avy tany andrenivohitra dia hoe na dia manana mari-pahaizana baka aza mila hakingana sy fahaizana traikefa arakasa foana hono izany mihitsy akia indrindra fa hitan'ireo hoe tambanivohitra toantsika lavo izany resaka izany ny fototr'io dia ny fianarana ihany ary ny fahindrena mifangamo zaho ozy dada maditra kosa ka tsy manao an'izany adalana izany ary dada sy neny manome toko tanteraka anareo ravaka marina fa tsy maditra ianao fa ny namandratsy ialao fa iza koa izao ny namandratsy hitanyneny niaraka tamiko ry kiala zety zanako noriko
Averiko ihany mahaditra ne iny. Zany hoy ny namandratsinao ravaka. Dada koa zany de Asa manda ianao e. Efa hitako mantsy de mananatra. efa eny re zandry neny a. Zay zany ny ravaka. Sao de Eny reringa be ny tanàna vorainy afatrao. Sady misakafoana ihany aloha tolozanareo mianaka amin'ny sango fotsoniko. any sakafo anakapazao kendeo a. Meny dada de za ihany ny tsy aiza miaina. Ianao ny tenenin'iny eo. Tsy azoko mihitsy izay tianareo mianaka tao. Fa avadio ny resaka ka. Noho ny tenin'ny bebe anao ve zany ravaka no naharesy lahatra anao andeha hianatra? Afa mihitsy kosa mba eritreritry eny zany a. Sady toreny hoe olona velona reny mihitsy ilay filazany azy. Nareo manao an'izany fa nofy mifony evidalina foana. Mety hisy ifandraisany izany ohatra. Ny teninareo no nakatoaviko roneny a. Tsy hoe tenin'ny bebe efa lasa korazana akory. Diso nandeha fa saina lavitra loatra ho ahy ianao tamin'iny. Tsisy maty mitsangana amina mitafa amin'ny olombelona izany. Misy ifandraisany izany tsy niteny taminareo fotsiny any fa vao maty iny izy de efa nanofy azy ahy. Eny fa na dia zaza nanofy azy koa e. Fa fifanijony-javatra izany. Karaha zany angery dada sy neny misy aliko bebe zany ato e. Sady miseho amintsika menakafy. Aza miteniteny foana ravaka. Aliko bebe ahoana koa? Ratsy ne zany e. Sady mampatahotra ihany koa. Rehefa tsy mamonjy tsy mampatahotra izy dia aleo analika eo e. Aloha ijanona zany resaka alika sy zavatra mampatahotra izany fa sao dia anofy ratsy eo indray ara risaka. Saina ihany akino mitondra an'io nareo rehefa tsy mifantoka amin'ny ratsy ndry dia tsy matahotra. Sady mba manana tombony ihany koa nge zany tsika manana ny aliko bebe. fa raha le hitako iny kosa aloha dada tsy raikitra. Tena natahotra. Tsy ny fahitana amin'ny endriny mampatahotra foana ny eny hipitrany e. Mety endrika mirana sy mahafinaritra indray. Efa tongotra tiany io raha. Za mbola maika andeha hiasa ihany koa. Ny sakafo efa lanika. Aleo angatadalana fa velako aloha nareo mianaka sy ny aliko bebe fa za andeha hiomana aloha. Dia izay zany dada le resaka mifanaovantsika teo Efa mazava re zany Fa mba resaka inona koa zany efa empeniny izany. le resaka aliko bebe teo e. Tsy izety ve tsy miresaka sy mifamihana amin'ny lehilahy ity. Sady tsy menatra akory. Aleo teneniko mihitsy. Zety, afindry aty. Finona koa mampiritonritona ny kiala ohatran'io e. Sady amin'izay mahasamy situna amin'ny sandroko mihitsy misy inona. Fitiavako andriny tenenako Tsy tsara kiza ho ataondry izao aty amason'olona aty ve kia dia manao fomba tsy mendrika ohatran'io. Fa fomba tsy mendrika ahoana koa ny tiany kialambara e. Sika aza mifanadredraka kely Ndriny teo ho basina ariary 7 aniko ny olona mampiaraka tsara ny kotabaisina. Jereo ange. Any aminareo daholo maso mpanondraka ety atsara. Olona tsy mahay makamamy fitiavana rehetra zao koa ve ny sako saina ary kiala sady fiainako izany. Manamako andrina nanarako Tsy mety ho azy zao. Fianarana kia hatrena. Tsy ndry ohatra izao mihitsy koa ndeha hananatra e. Ary nga moa tsy fantatra ndry fa efa tsy mianatra tsony sa tonga andatsa indray. Tsy izany velively akizety Teny sy fananarana no nataoko. Marenina eo ndry e. Sa ila doka amin'ny fetra eto indray. Eo ny lesy andeha hianatra any Antananarivo dia izao mila vaniny sy miantsiady izao mifikany mampimebetsy. Mampalahelo any toe-tsaindriaka. Ka ninona e? Fantatra ndry fa maniry ny te hianatra any Tsy efa nyreniko anefa izany ka tsy afaka manao an'izany dia izany no andatsandry eto. Fanohatra amin'izany akiry zety Mela faingana eto anoloko eto ndry fa so voankazoko tanana eo raha mbola mianan-kendry miteny sy manangoly eo Eny ary andeha tokoa fa any andro mbola tsara ondry izany teniko sy fananarako izany. Tonga rangaha dia ndana miala-pahamitsy koa azy. Tsy dia ilaina amin'ny fiainana koa fa mahabe olona fotsiny eto. Sisa ampiarahana sy ny olo tiako. Zety afaka miresaka kely amin'ny vetivety fe aloha. Fa resaka inona ihany e?
Mbola nampifandatsana? Rehefa tsy anaiky nandeha moramora ndry dia tatazo ry tia. Andray akisy fa maninona kihany tonga dia fetahandry ohatr'izany a. Ka manala baraka ito masin'olo tiako eto ka. Andray Ambay ry petra aza tazonina kely efa nalako ny foka eto le tsy misy saina eo androany. niary alohan'ny dia efa tsy hanako tabasy tsy hanelingelina ndritsony. Nganako mahazo any e. Ampy tsara n'ity mifetaka iny. Ary fantatro fa teo ho tambatambaza amin'ny fety eo indray dia mody manetsikelo Ohatry tsy ravaka ve ty mitatakolaka miakatra vany an-tsaha ty e? Aleo atsoko sady to maloka be zany endrin'izany. Ravaka! Ohatray toy dady ny antso hairy ambony eo. Ravaka! Rehefa fanaingana andranomasy sao dia tsikariny eo. Fa avitaiza ianao anaka ary manina ny masonao to menamena be? Mijery ny vokatra tetỳ tsara dada. Fa mba nisy vokany any kay nitondraka tao Izany ve marina? Ka inona ro dady efa hoe izany ny marinako. Eny ary. Ary ndao amin'izay hiakatra efa rivange ny andro e. Marina tokoa izany ry dada. Ndao ary Fa tonga tao amin'ny broto ihany angy noromaman'izety. Araka ny nambaranao ony dia tonga izy. Sady hitako tena velom-bolo mihitsy raha matona ianao an'izanyko. Izany very dada. Ravaka, fa maninona ianao e? Tsy hoe izany ry dada fa Fa misy inona? manana anao manatanteraka ny fikasako rehetra. Anambaran'izany zao dia ela be toy ny inona? Ravaka, zanako ianao dia ny sosiny tsara foana no tolotro anao. Raha mba fantatro mantsy ry dada ny nanaovany kalasety iny ato eo dia tonga dia nataboko ny zavatra rehetra. Fa tsy eo mihitsy ange ianao zany Ravaka e. Eo dia lasa saina vetivety eo. Tsy izany hoe fa ohatran'ny hoe reradreraka be izany aho ary dada. Dia aleo fakako mpanotra ianao rehefa any an-trano e. Dia mba hajanony amin'izay io tondraka ataonao io fa izany no hita fa mahavoanao ihany koa. Endrery dada, sady tena mangiry firy be koa ny masoko izany fa mety tafiditra ny biby kely angamba. Sady mpanao ody biby ihany koa nge hono le mpanotra iny e. Fa inona ho any tsy mampiasa zao tomana ny Ravaka ty? Tsy mahatelina fotsiny ry ary neny sady reraka be aho izany. Dia manomboka an'io aza mikiry manotraka tsony ianao fa izay ny fototry ny avizananao. Sady fotoana kely ange sisa dia anatra ny andrenivohitra ianao e. Sao dia fa andeha voarariko. Leo ary aho tonga dia atory fa tena vizana sy tena malailay be koa nge izany masoko izany e. Makaina tsara ry anaka. Dia aza mivoaka mandehandeha izany mihitsy aloha raha pitsy fa vizana. Mendalana ary aloha ianao anaka tory tafandrimandry. Tena tsy mahita tory mihitsy aho izany. Toa lasa saina tamin'ilay nanaovany kalasety aho tamin'ny hariva teo alefako mihitsy aloha angamba ny teleka sady mba tsara ny andro androany. Mazaka tsara io herinaratra io. Tena vao maika koa moa orona tsara mampatahotra kosa mandeha izany. Aleo atory ka. Ravaka, rehefa lalana anao manana an'io namanao. Sady tsy ny feon'ny biby izay zavatra izany. Raha mety dia anaka, tonga mpafantatra anao Mahakasika an'iny izany bebe ny fiainana sy ny andriananao e. Tsy voatery afantatra ny ampitso ary mandeha fantatro e. Za neto misakana anao tsy andeha fa mila mahay foana mikeny indrindra ny namandratinao iny. Eny fantatro fa zety santimy bebe resany izany. Mafiango tokoa ny nanaovany fetahany ange e. Mila miala aminy ianao dia vity ary mangina misainanaka. Zandrandraloko izany Tsy mendrika raha izety Ravaka, tsy mendrika izety. Ravaka, mifoaza mihitsy aloha ianao. Ravaka.
fa manindry ianao ravaka moramora aloha ianao ranay vo a mbola tsy miverina tsara ny asainy dada sy neny fa misy inona ka andrimika sy mitomany io nahataitra anayko inona nahazo andritato e nialiko bebe indray izahay aza miteniteny foana amin'ity andro alina ity ianao ranay vo a marina izany tenin'ny dady zandry neny aliko bebe tokoa no tonga tamiko teo zany ve anaka fa inona foana ny anton'izany nasaza ngery neny tena agaga mihitsy mety ilay hainao nikarakara azy talonana fatesany kosa angamba ny tena anton'izao ka dia inona ny tokony atao raha toy izao foana anie ka hijaly ty zanantsika ty ranay vo e tsy endrika mampatahotra ngeno ny seho teo e fa nananatra fotsiny izy ka inona ny mampitomany anao teo raha zany ka indrindra no te mafy rehefa manonofy ilana feheverana mihitsy zao so hanahirana ka misy zavatra nampalahelo afotsiny rehefa tsy zandry neny ka raha zany ange ravaka rehefa malahelo sy misy zahatra mampiasa sainanao dia tonga aminao ny aliko bebe nareo e aleo asiana odilolo mihitsy ato amin'ny efitranonao ato rehefa tonga ny ariva fa tsy laitra ny toy izao foana ka raha pito zany atao e sady efa tsy maninona tsony ange ahy e dia ahoana zany natao iandry anao eto ny reninao sa tsy maninona fa matoriana reo e lasary izay aloha fa tafandrimandry indry e dia mivavahatrany retsy sy nampalahelo amitsy koa angely nataony zetiny aleo tsy andefa saina lalina tsony efa velao any iny rehefa tsy mahatsapa-tena sy ny soa atao aminy fa inona ny tena nalehan-kiala zetiny taty vao maraina ravaka sady amin'izay tsy manatsa olona mihitsy maninona zao raha mba niandry atoandro vao nakaty an-tranon'olona neny resaka momba amin'ny fianarana ny antony natonga avy amin'ny teo resaka fianaranao nanaka eno ino tsara fa azavaiko aminareo ny fandehany hianatra any andrenivohitra ihany koa ny zety dia inona moa nidiran'izany aminao sady tsy tiako efa niraserabe aminy koa ianao fa olona maditra be ngeo iny rasindra efa olon-dehibe nge ravaka dia maninona efa malala ny tokony ataony asa manany any koroneny hitandrina ny tenako sy ny momba rehetra raha izany no mampisalasala ny neny mety izany koa nge mampanofy ratsy ianao ty olona devolosainy ireny no ataony namana marina ihany aliny ny neny olona maditra sy ratsy saina raha izety nefa raha ny tokony fanaovana naraina iny mety io fizy fa lasa saina be ho ravaka efa misy inona tsy maninona dada lasa kely fotsiny izay nitsangana kely mihitsy aloha re sady lany koa tiany loaka dia mba ianao manampiasa sady mba misento kely keo le te sy fanakianana ataona koa raha sindra mba avepero ihany ka maninona tena hitako miasa loha mihitsy izy eto mba olona avy teo namany ihany raha tafaraka ireo ianao mandraran'izany niaranay vo tonga dia basy ty fikavana tsy afenina faharangaranga mora voasarika ditrany ny zanantsika dia mba ahoana ho ianao isika ngeny dia ampianatra sy nambola vola azy mahatoky tanteraka ny zanako ekeko ange izany aleo tonga dia tsorona toy ireny fa hanahirana ihaniko raha ny hevitrao izany dia aleo gisa toy izay dokotera tsy azoko ny tiana ho ambara inona ny idiran'ny gisa sy ny dokotera amin'resantsika eno tsara ary meno anao ny gisa dia misoroka ny dokotera mitsaboka ho iaho hoe aleo misoroka toy izay mitsabo aleo gisa toy izay dokotera enao ty marina mahita olazaina ka inona indray zany mampitsikitsika ny dada sy neny aty izany ty aloha le lokana laiko le resaka gisa sy dokotera re zany mbola tsy naharaka niny resaka iny io ny reninareo fanga mbola tsy araka neny iny fatanareo mahita olazainaka fa avadiko any resaka ahoana ny evitrareo mianaka momba an'ireny odilolo sy resaka amin'ny nofo ireny ve le aliko bebe raha nay vo afa ny any any resaka tokony hodiniana mihitsy izany raha ny hevitra indray neny tsy misy tokony atao amin'izany odilolonareo izany izy nge tsy hoe maninona fa anofo le izy fa tsy zavatra hita sy hoe tsy ahita tory akory sa ahoana ozy dada mitovy hevitra aminao mihitsy keo aloha ravaka
nefa efitra moa ny abedina ka ino anao tsainay raha sindra. Raha ny amiko indray anefa dia aleo atao ihany le otololo. Sika nge mivavaka ihany alohan'ny atory nefa atao manofo ratsy foany. Tsy mandany izany ary neny fa aza atao amin'le manepotra sy ratsy fofona be kosa. Raha zay aloha marimaritra iraisana dia aleo atao e. Arono ahe. So dia mba mety amino kosa ravaka le miona amin'ny aliko bebe isaky ny alina. Indray le anyanao raha nay voa. Neny koa dia diso masika loatra. Impiriany ihany amin'ny dadatozy izao moa. Mahasositra ko. Sady zange efa andeha amin'ny herinandro e. Riry foana indray aloha. Aza atao mampiseto izany anaka. Eo foantsika. Ary mahireza-trano fa lova tsara indrindra ny fianarana. Dia aza sy nalahelo toy izao ry anaka fa aleo toy izana ntsikitsiky. Mba seto sendra nandalo fotsiny indry dada sy neny Ka toy izany ny sakafo e. Sady toy ny teny ilaina araka ilay teny hoe mihinana marainina tsy rava nofo. Fa mba iza kosa mihatro azy zany. Manaona ke ravaka? Ay ve zety manahoana kia? Salama. Dia ahoana? Afaizy indry izany e? Avy anam-pitandrefana kia io Ay, mipiny tsara aloha indry e. Fa nisy inona teny? Tsy izany akiva mba nanao velomany akamarehetra teny sady misipako anankiroa zay koa iny dia tonga dia nisarako mihitsy aloha. Ry ty aky dia tena mahita tao mihitsy ka. Fa maninona ny tonga dia atao an'izany zao ny zanak'olona. Ohatra ko za hiakatra ny andrenivohitrako. Be bandy tsara tarehy manam-bola hony ihany. Zety tonga dia hajanony ihany izany eritreritra ao izany Tsy lehilahy na fitadiavam-bola no le ihany fa hianatra. Ok are, zafady are. Mba any ihany izany fa izay zaran'ny potaka ty aza manao an'izany fa vao maika avy andry ranomasina io. Tena matotra amin'ny teny andry Fa raha izany ny ao an-tsaindry ao tonga dia mijanona aty dia izao. Aza mora tezitra kely toy io moa kia. Manome toky andria fa tsy hanao an'izany. Ny amanja zety aleoko mihitsy tonga dia mitendry efa tsy vonona fa le manana olana any tena tsy lahitrako Fa vadiko kely tokoa aloha ny resaka Fonako akily fanaovako tsinitsinina andry ireny Ny fiainana aky misy foana ny toy ireny nefa mba tokony andanjalanja sy andinika foana koa tsika tanora. Indrindrindrindra fa ny zavatra tao ange raha hoentina mifoka manimby. Marina mihitsy aky izany lazaiko andry fa ireo namako mendamembavy ireo ange ka manasa amin'ny sabotsy izao mba hirevirevy kely faraparana eto amin'ny tanàna hono Ny fampitarika amin'ny ratsy foana. Fa maninona zao raha hoe hifanampy amin'ny famerenan-desona? Izay foana aloha matetika izany foana ny fampitaomana raha misy fetina hoe zavatra ohatran'izao. Nefa nge dia mamy sy mirediredy ary mifanala baraka foana rehefa tena tafiditra ao Ka izay mihitsy ange le ratsy Rehefa mamy ihany koa dia mety hisy ihany koa fanararotana rehetra ny amin'izany. Ka araka ny hevitry indry izany tokony hoe tsy hoeny amin'ry zareo amin'ny sabotsy raha ny tokony ho izy. Raha amiko aloha tsy tokony ho eny indry. Indrindra fa hoe revy ao anaty toaka ny resaka nefa indry ihany io. Ok. Izay hevitry indry kinarahako tsy hoeny aza aniko. Ny fandehanantsika no himasoko sa ahoana ozy indry? Tena mba hiova kosa angamba ty kalazety ty raha izany aleo aloha mena teny mafy sy fampirisihana ihany. Ohatray, fa tao mianahana fotsiny indry fa tsy mamaly ary rafaka. Azafady fa mihevitra ny diantsika ihany koa ange fatoizako kely ihany le resaka teo. Mila miezaka trano miala amin'ny fisotroana sy rendrarendry io indry dia milamina. Marina mihitsy aky izany ravaka. Fa tsy hoe za akory ny tena endry be na hoe masina be fa mba manosy sy mananatra andry fotsiny tsy tolo aky fa zanaka tsy tra. Fa miresaka an'izany zanakantitra izany ihany indry. Zakina no fiamin'ny bebe anareo Ezitra be tamiko izy ary nampitandrina mihitsy hoe aza ampijaliana ny zafikeliko raha tsy te hahita loza. Zany ve aky? Eno fifanjonon-javatra ve sa fa misy inona ary ka? Za koa aky tena nanofy azy foana ihany koa. Zany ve? Dia
dia inona moa izany ny ifandraisan'izany nofintsika roa izany raha izany nefa? Ny asa nge aky fananarana sy torohevitra entitra foana no apetrany ho ahy e. Ny ahy dia tena fibedesana ny amin'ny fampijaliako andry samy foana. Iverenako ihany aloha ilay resaka fianarana e. Nitandrema tsara kia. Marobe ihany koa angeny te hianatra any e. Nefa misy entiny vitan-dratsiny ohatra dia migiafy sy manao tao foana fotsiny any an-tanin'olona any. Miaino a. Ny teny miverimberina kitsy tsara. Le mifampiteny samy lehibe ihany koa sarotra. Efa endry avokoa angamba izay. Mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany aky ravaka. Raisiko daholo ny torohevitra indray fa za matahotra. Fa andeha aky izaho aloha amin'ny herinandro izany tonga dia mandehana mialohandry fa tsy tiako hitan'ny sika le miaraka miainga. Eny mbola mifaneno ihany ange tsika roa dia mbola mifampizara vaovao eo foana e. Mendalana alohandry e. Ay tonga indry mandrosoa kia. Dia ahoana ry neny a? Mandehandeha aloha fa efa tsy ho eto an-tanàna intsony indray e. Ravaka, ianao aza mandeha fa saina lavitra amin'izany fa miteraka alahelo ange io e. Ka tsy marina ary ve izany ho neny? Ekeko fa marina izany. Nefa tsy dia afantoka loatra an-tsainany hoe hifandaho e. Endry ry neny a? Fa sao dia mba misy zavatra azo hohanina aloha ao e. Way, nisy mofo gasy nentiko tokoa ao anaty aronao dia mba esoreo tokoa akile odololo a. Fa neny tokoa moa izany dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy mividy an'izany odololo izany. Tsy dia tena hoe odololo loatra anie ilay izy anake. Mandrava sarotra fotsiny io. Efa nambarako tamin'ilay mpivarotra daholo ny olana tato an-trano tato dia io no nomeny. Ary sao dia tokony atao izao arivo izao ry neny fa nihepotra ao a. Hoe, misy mandondona aloha izany ravaka mandehana hoe jereo. Mandrosoa ianao? Ahoana anaka? Efa tonga tato ianao? Fa za kosa angery dada tsy miasa e. Mandehandeha fotsiny no any ataoko dia izay. Ary izy reninareo? Ao an-dakozia ao izy. Ay tonga ianao ranaivo. Mbola mikarakara kely aloha e. Fa aiza raha liza-panampy antsika reniny a? Marary hono reny zanany tena alefako nody izy a. Narary ny zanany? Ie. Dia mba meneny vola ve izy nandeha nody tany? Ie, efa nomeko re izy e. Na dia mifanafodiny zanany azy efa nefeko ihany koa. Tsara kosa izany ka. Ny olona sasany amin'izao tsy miraharaha zololombelona izany, indrindra hoe mpiasa trano izany. Amiko kosa aloha dada sy neny. Tokony hitovy zo foana ny olona. Ny asany samy hafa fa ny maha olona tokony hajaina foana. Ny ianao manjery koa anie efa mba mivoy an'izany ihany e. Tsy reny fanabeazany reny. Ikaiko fa marina izany a. Fa matetika ange miaino fotsiny ny olona fa tsy manantanteraka e. Ny tsirairay mihitsy ny tokony ho tonga dia manapa-kevitra. Fahavadiko any resaka e. Inona tokoa moa izany ny tanjona hiafarahanao amin'ny fianaranao io ravaka? Tsotra ry neny ny tanjoko a. Anao dokotera izay tsy misy eto an-tanàna Tsahamarina. Ekeko fa sarotra izany ary mila finiavana be fa mino fa handroso be ty tanàna ity ao aorianao ka adidiko sy andraikitra ny ampandroso izany. Marina ny ianao anaka ny ampandroso ny tanàna antsika ity a. Ivinandray andraikitra ihany aloha hanatsarana ny tanàna nefa sitrako tokoa izany raha mifanoha antsika. Fa tsy sika rery kosa anie tokony ampandroso ny tanàna e. Fandraisana anjarany tsirairay ampandroso ny firenena ny tanjona raha zendra tsy miandriny tsy anao akory. Raha misy ny ao tanana dia mandray andraikitra ampandroso ny firenena foana ny tanjona. Sady ny ary neny. Hatreto aloha dia ny ampandroso sy hanatsara trano ny tanàna ny tanjoko. Efa nandinika sy namakafaka ny mahakasika ny fianarako sy ny hoavy dia ny tanàna aloha ny tokony ampandrosoana. Resy lahatra ny amin'izany koa aloha e. Fa tadidinao ve ilay tononkalo fahiny natao hira fanivindra sendra mahakasika ny tanàna? Fangao ange be ny tanàna ity koa mpanoratra tononkalo fa iny e. Anisan'ny nahazoaka sendra reninareo izany resaka fanoratan'izany. Ay tadidiko tokoa ilay tonokalonao fahiny ilay natao hira faniviny hoe Tsahamarina Tsahamarina, Mahamanina Tsahamarina, Tsahamarina. Io ilay tanànanay tsy ho adininay odoria.
efa nisy an'izany dia tsy mba nanambaranahako mihitsy an'izany dady efa lehibe avy naharaka an'izany. Aleo fo tantaraka eo anao mahakasika ty tanàna Tsahamarina ty anaka. Velako eo aloha nareo mianaka fa hikarakara ny sakafontsika tsy ho tapitra raha ny tafifanaovana. Efa tondro ty ny andro adelanao ravaka. Ny afatry fotsiny dia zao mba endre any Antananarivo any. Sady tsarovy retsy fa tsy misy any tata sy neny any ambotamby any mila mivonona foana ny fiainana. Mbola mamerina ny toko izay nataoko taminareo ihany ary dada sy neny fianarana no alehako any ary ho dokotera ny tanàna Tsahamarina ny tanjoko. Mankasitraka ny toko izay omenao anaka. Mino fa hoendry tokoa ianao fa tsy ho voasarika indrindrarindra ny arivo. Ny fahendrena ny voalokarena kia aza sy doka mirendrarendra ny tanora amin'izao fotoana izao Miary dada sy neny rehefa izay dia izay tsy ho azon'izany mihitsy nanaonao tokoa aloha ny odilolonao tao Badray, saika diniko tokoa fa moa mbola midonako ao amin'ny efitranonao le izy. Aleo isoroko vetivety Ravaka, ahoana ihany no mahakasika an'izay ty? Saika diniko ny dada tokoa. Ahoana moa izany ny alanay eto? Tsy maintsy ho hitan'ny neny amin'ny fiantsoana ny fiara ihany izy raha izaoko. Zao no novantsika azy anaka. Tsy aterina eny amin'ny fiantsonana ianao fa i Charles mpitatitr'entana no iangaviako anaty trano amin'ny fiarany dia tonga dia tombavahady izay dia miverina. Neny koa very dada dia anaiky an'izany indrindra za andeha io misy fiara raha teo. Za manany amin'izany ianao anaka horisiko lahatra izy mahakasika an'izay dia ho hita eo. Tao kely ihany ny fonoko raha izaniko. Nefa matoky anao ary ngabe ny tanàna. Inona indray ty mampimehy ny piala kely ty? Zaza tanorana ianao reny tany vaky aza dia mehezana. Tsy izany ho ary neny fa mba manany any ngabe ny tanàna ty hoe raha misy vinantony dada dia hoentina ty ve sa ahoana? Fa ino ty lozam-baranao anaka? Hanga zany ny akaranao any? Mba vazivazy koa re zandry neny io dia misafoaka eo indray. Io voambarako azy io hoe azo atao mpamaky trano na mparendaka sy mpitaingy tambo fotsiny dia jereo ambany jereo ambony fa ianao ihany ny lanjan'ny taolambe tsy mitapaka eo. Amiko ny fianarana ihany aloha ny lofosy fa ny fanambadiana izany mandeha tsy voizina taolakanjejy foana. Maro zandry neny tsy hanao voady fa raha tanteraka dia sitrako raha tafita dokotera sy efa mitsabolona maro eto Tsahamarina izay vao miroso amin'izany fanambadiana izany raha misy ny andrininy saiko. Tiako mihitsy izany toe-tsainao izany anaka. Indrindra ny fanambaranao azy teo hoe ny saina fa tsy ny fo. Ataovy an-tsaina mandrakariva anaka izany filamatra izany hoe tsy ny fo no atao mibaiko fa ny saina dia mandeha zavatra rehetra amin'ny fiainana. Firy tokoa moa ilay fiangiandry amin'ny herinandro io? Sy arakarak'izay fiara mandeha ihany aloha neny ohatra n'ireny fiara manidina ireny koa ilay filazan'ny neny azy. Fa inona ny antony anontanianao izany raha sendra? Ohatray mba hanatitra azy re sika na dia tonga eny fiantsoana ny fiara fotsiny ihany aza. Neny tsy hoe tsy tiako ilay aterinareo fa aloha andeha irery dia tsy malahelo be loatra na aleo olon-kafa manatitra Eny raha izany ary moa anaka mety aminao dia aleo fa alamiko mahakasika an'izany Tsy maninona rehetra izany ny asoandringa eny tadiavinay fa tsy hoe anome alahelo akory. Rehefa mety amindry izany dia aleo tanterahany. Makasitraka ny amin'ny fandaminana ary dada sy neny fifihiniko izany dada sy neny malalako izany. Fa tiako kosa aloha ny tanjon'ny zanantsika andra sendra no dokotera eto Tsahamarina hono izy. Tsara aloha ilay tanjony fa mampalahelo kely fotsiny dia ty tanàna kely na Tsahamarina ity no isaniko. Aza manao an'izany ianao raha sendra
Izany ny tena asa be. Maro ange ny tanàna manodidina tahaka nitsy Ambomena, Miadanandriana, Ambobololona sy ny sisa. Ho avy ety avokoa. Mieritreritra aho raha hoe mety araka izy amin'izany koa. Marina tokoa izany. Sady mety malaza avy hatrany aloha. Toa hitako ery ny filazan'ny olona any an-tsaha hoe misy dokotera hono ao an-tsaha marina ilay zanaky ny ben'ny tanàna. Azo ekena tsara izany, indrindra ravaka ty olona be iny. Mety mirary ny fitsaboana. Sany tena mampalahelo amin'izanyko. Inona mba ataoko hanasoavako an'ity tanàna nahabe aty? No ny tena mahavono izanyko. Fa ahoana? Raha tsy nisy anao, tsy sekoseko be ny tanàna. Eo ihany koa ny zanakao izay mitsabomponina rehetra. Nohony inona? No ny fisianao ihany sady afaka manao dokotera ianao no mitsambikinao be ny tanàna ianao. Misy ohatran'izany ahoana indray? Aiza kosa ny hoe raha tsy be ny tanàna ianao tsy tiako e. Tiako foana ny vadiko na be ny tanàna na inona. Makasitraka ny vadiko ary ahy e. Ary aloha amin'izay atory rehefa alina ny eny andry. Tô varindresaka eto fotsiny tsika. Tafandrimandry ary amin'ny fitiavako e. Toraka izany koa ny riry fanaperako a. Mety tsy voahitondranay ve ny varavaran'izany fa toa mandrivotra be sady tonga hatraty an-trano mihitsy. Aleo aloha jereko e. Arisy ny nandositra avy tato an-trano. Aleo injehako any mihitsy. Nefa ny andro ty maizina be ho. Mijanona faingana ianao e. Toa vao maika resy nitsoky. Aleo arahako io ihany ka sao nangaratra tato an-trano tato. Ateo ihany fetrany tenao ahy. Hoatray toa vehivavy misarita-bolo be sady tsy miakanjo. Inona reno ataoko hoe ny andro ty alina sady aty akodaoda be aty. Jotrana latona izy rehefa nijanona. Avy enana le tentenay e. Fa inona ny idiranao an-tranonay e? Traka anisanay rehefa misy ankoho ao e. Sady trano misokatra ve tsy nidirana e. Fa izy ianao? Toa lozanao me fotsiny e. Lava rehefa mimefaky efa tsisy mahita sy mahento sy aty a. Fa sobaleko tena androany. Sisa naiko moran'izany kosa eo aloha. Ary aleo tonga dia mivonona rehefa manantona eo io tonga dia ho raisiko amin'ny folo misasitaka be io. Inona mbola ihana anany eo e. Amatena matoaity. Ary aleo tonga dia ho raisiko amin'ny volony avy hatrany. Zay. Tomenatra manotry ty. Izy ianao? Dia inona ny antony hitondranao aty? Avotsory aloha manome anao. Ao anatin'ny moariny misy zavatra natokako anao. Ary aleo ho jerena ny ato anatin'ny tiaron'ity hoe. Hoatray, taony lohan-dravaka sady feno-draha be mihitsy. Tena tsy matoko lolo mihitsy akila nofoko afaka omaly iny a. Dia ny lohan-dry izao no tao anaty arony. Izany ary izy hoe nofiko. Ny tenao ilay mividy ilay atikeny omaly iny angamba no azo nofy. Dia inona kory dada ny ifandraisan'izany a? Ka ilay atikena angemy toa ohatra mbola nisy raha e. Nefa moa inona no hany fisako an'izany? Raha ohatra ilay atikeny iny a matetika misy toereny foana fa ilay nofoko aliny tena nahagaga mihitsy ka. Mba tsy nika tao ary neniko. Odry tsy henonao tokoa ravaka. Ny ika toereny iny indray izy tao. Tetra loatra kosa aranay vo ataovy eo aminao any ny toerany. Ary sao dia tokony mba atao amintsika indray ary ilay odilolo Rasindra. Zay ary nenao ry neny.
ka ahoana ny hevitrao? Voanjobory no atao ao fa raha ny fitantaranao maso tao hoe mpamosaviko. Aninareo mianaka mantsy mafy anie mena an'izany nofo izany e. Ary ny nofoko izany mba inona indray raha lolo sy mpamosavy nareo mianaka sa tonga dia izy ireo mitambatra? Ianao koa ty raha olona tsy manam-pinoana angamba isika efa tena nandeha nijery mahakasika ny trano sy ny hevitry ny nofy. Zaho aloha tsy dia mino loatra andrendrina eny fa maninona indreny no mahita ny apitso? Matetika ingeto misandoka sy manao tao foany ireny. Izany? Zavatra tsy misy matetika ianao ambarany ka raha mino an'izany ianao dia tao misy zahatra mifanojo amin'ny ambarany. Anka atao ny teniny marina. Ataovy arany sakafo dia homakomany ny akanjonao raha ka orany sisa ny isaina dia lasa ianao e. Fa melohan'izany aloha anaka. Misy zahatra kely tsy apozinao ty. Inona izany dada? Fa misy inona? Indro ary avy aminay sy reninao iny. Oay, toa finday raitra be no tolotra dada ho Fonay ho anao iny anaka. Nefa tsy ny akory no atao mahavariana fa mba manala fahanginana anao any no tena antony fidiananay azy iny Andray. Arak'izany tenin'irenareo izany ravaka aza atao iny ny ahavariana any fa atao volarana foana ny fianarana. Fa analana sorisory rehefa fotoana malalaka sy andro sy fianarana fotsiny iny. Tena makasitraka ary dada sy neny tsy tiano ataoko mibaiko fa izany no mibaiko an'ity Indrindra ianareo tanora mahazo an'ity Facebook ty tena tsy raitra mihitsy. Tsy ratsy akory ny fivoarana fa lanjalanjaina foana ny tokony atao. Ka izany mihitsy rainy Vao nenoko tamin'ny onjam-peo teo mihitsy ny nahakasika an'izany. Misy fandarana hoe afatry ny mpanabe izay manko dia mamakafaka sy manoro lalanao ny mpanabe sady mahasoa mahafinaritra ilay izy Ary mba maharaka kosa neny izany Sa indray dia manaraka ny onjam-peo foana ka na andro sabotsy aza misy fandarana vao maraina izay. Koriraka-kantony soratra malagasy. Resaka tonokalo ilay izy ka sady mambabo fanahy mihitsy ny fioan'ilay tovovavy mpanentanao. Ny tantara moa amin'izany dia mahafinaritra Fa makasika ny finday nomenanao iny velomy foana fa mba ifankafantarantsika vaovao sy ny misy rehetra any ihany koa iny Rehefa mba tsy mianatra kosa ary dada vao mampiasa an'ity ny miantso indray aloha ataoko vaindondra ray mitafa sy mifampita vaovao eo foantsika. Fa tandremy tsara ihany koa mpisito mahery amin'iny finday raitra mantsy iny ka mahasarika amin'ny maso. Tsy ny finday ihany anaka fa ny makasika anao rehetra mihitsy. Ny ratsy ingetsy kely lalany mila mailo foana amin'ny fiainana. Voaray resandry dada sy neny mailo amin'ny zavatra rehetra. Mivavahatra any anaka fa na dia maro aza ny ratsy ihany dia voary foana ianao Sady tsy tonga any ny aliko bebe. Izay indray dada sy ilay vazivazy aleo apiritra anao amin'izay izy mianaka. Efa nomboka indray izao ny somonga anareo. Ao fa apiko neny Oka izao anaka fa misaotra so vizana eo ianao. Mbola andeha lavitra ihany koa ange ianao Raha mazoto re izy aleo anampy anao tsy dia miasa bingy izany. Re izy ihany koa mbola afaka roa andro vao afaka anampy antsika. Raha mazoto ary dia andao Tafainga aloha ihany tsika izany hiakatra ny arivo ihany Zity nitanjona kitsy maitso tratrarina dokoterana tsahamarina Fa ho ny marina ho maninona ny tsy safidiny aty andrenivohitra indrindra ny asa fa efa tany foana vikihatra izay dia mbola nombo ny tatsahany ihany. Tsarovy fa io asa sy fianarana izay ataontsika io dia ho fanompoana sy adidy ho an'ny tanindrazana sy ny mpiarabelona. Ka raha mpandroso firenena ihany ve kitsy ny eto an-tanàna aloha no asoavina sy atsaraina vao mivelatra amin'ny hafa. Eny marina ihany aloha izany nefa raha sahala amiko indrindra raha izany teo amin'ny toerana misy ankala. Vola ny tadiaviko fa ny dadanareo azy efa manao an'izay ho afany mihitsy manatsara ny tanànako. Sakamalao sy avozo aky samy manana ny anitra ho azy. Ny dia mitsabo mivantana ny olona, ny any dada kosa manasoso mikarakara ny taratasy mahakasika an'izany. Ny aloha izany mbola tsy afaka miteny betsaka avy aleo vita mihitsy ny fianarana dia hita eo Nefa tsarovy
fa ny fiainana dia tokony hisy viana sy kasa foana indrindra sika tanora izay ho avy amin'ny firenena. Sanaka be ny tanàna marina tokoa ndry ravaka. Mahay mandahateny, manatsara ny firenena foana no mbe teny. Zaka ilay ho anty politika ty mihitsy ka? Ekeko fa politika ihany izany. Fa ny tena marina dia fandraisana andraikitra eo amin'ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona manontolo. Ny aloha izay hatafita aloha ny tanjoko vao mijery ny hafa izany ahy e. Reo nga misy anampy sendra resy amin'ny fiainana. Fa tsara, matondry ny men'Andriamanitra fahasoavana toy izao na fahaizana dia voafidy izany ary anasoa ny tambiny izany. Eny e, zange tsy mandany izany e. Fa avadiko aloha ny resaka. Tsika sandre tokoa moa izany miray trano rehefa any e. Efa nalamin'ny dada ho bloky iray no iterantsika sindry. Izy mantsy no resaka sy nandamina tany dia vita lamina sy mirindra avokoa e. Mamantana kisisa. Milay kosa izanyko. Dia ahoana ny fandrahoana? Efa milamina avokoa kisa izany a. Efa nitondra vatsy ny vidianana ny kojakoja izay ilaintsika toy ny fatana, vilany sy ny sisa e. Kozy a? Mananamana tokoa kiza manana ndry a. Rehefa mahazo vatsy fianarana manefa ny vola ndry. Aza mandefa saina lavitra any amin'izany aloha ndry e. Zay atafity masoana. Makasitraka indrindra kiravaka. Ary aleo aloha atory kely aloha ry zeto ka mbola lavitra ihany koa ny lalana. Ana zaka tsy mahita tory amin'izao fiara mandeha izao a. Azoko ve no mandrosa toy bebe ry hitako manoloana ny fiara ry. Na azo tory sady ve ndry ravaka ny sahita teny tsony a? Teny bebe io e. Sady mandinika mihitsy ange izy izany e. Sanatria efa faty ihany koa ve a? Ravaka! Fa maninona kiala e? Sa malahelo ny tanàna sahady? Jereo fa toa kopakopa ny tanany sady mitsikitsiky izy vao nandalo teo anoloana le fiara. Fatra, maninona koa ary kiala ravaka ty? Misy inona ho miresaka amiko angandry izany. Inona ny tindriam-bary e? Toa mienahena fotsiny ndry izany? Tsy izany aky fa nahita ny aliko bebe indray aho teo a. Sady mikopakopaka izy rehefa nandalo teo anoloana ny fiara. Te atory marina tokoa ndry. Any ka mahita ny tsy fahita. Raha mety dia mandry kely mihitsy aloha dia milamina ny saina e. Mety azo ekena aky izany a. Aleo mihitsy ary atory kely e. Izay mihitsy ny tokony ataony kiala. Sady raha mbola amin'toy izany dia mety amorona trano ny eritreritra. Manifisa mamera aloha ndry fa tsy ny aliko bebe no meno nofy ao indray. Atory koa ka tsy hainao izay rapirapindry eto a. Ramilay kosa toetrany ipetrahantsika ty ravaka. Sady be ankizy ihany ity fa tsy mitovy amin'le bloky ambony any. Fa vao tonga sika dia efa nahazo namana maro tokoa ndry ry zeto. Hatray. Mila mandeha moramora ihany fa tsy mitovy ny toe-tsain'ny mpianatra tsirairay a. Banda milay aloha ty amin'ny faritra misy antsika ty e. Izay indray ndrisy le fitiavana lehilahy ry zety. Tsy mahomby amin'ny fianarana io fa ataovy eo ihany. Haiko tsara kim mandanjalanja an'izany fa kalo mindry a. Ny fianarana hafa mandeha ho le fitenenana izay. Ho very ange ho andry e. Dia ataovy ihany ny ditra. Hoe riza angamba kiza no misioko izany a. Aloloha jereko. Rijiza ary namandry ho viny. Le bando nitondra ny hitantsika iny kia. Rekako. Ao ambadika eo ihany ange hono izy e. Sady bandy anankiroa mihitsiny ao. Tonga dia mety tsara amintsika amitsam. Jona ny anaran'le bandy anankiray raha mety amindry. Tsy izany no mifanarahana ry zety a. Fianarana ny elana tany fa tsy hoe fitiavana akory. Mety aky izany a. Ka moa tsika tsy hianatra raha sady mitika. Raha fitiavana ny ao an-tsaindry a dia ajanona ny fianarana. Tsy tokony hiaraka rehefa manimba saina izany. Zay angele tena hitako mahavoandry koa indraindray e. Tsy tare ve ireo sa tsy manam-bola e? Efa torazay maninga ireo rikala e. Tsy tokony hanao an'izany mihitsy aloha sika zety a. Hitanao fa mieboebo riry zareo hoe troisième année aty. Tiako akirizana dia vao androany aza mifakahitanay a. Ho tezitra indry raha nambarako hoe tony tsy politra satria mandalo dia raikitra. Izay filazandry azy tsy ahoako loatra fa. Ako izany fa tsy ankiala e. Mba adinio ihany akia.
Ny fiainana angekika tsy anio ihany. Zao samy manana ny fiainantsika roa samy mitondra ny azy. Nefa tsarovy Rizety fa tsy izany no fanarahana ny alavitany an-tanàna. Ohatray le ty fangana izy taratasy ny fanarahana ny amin'izany. Ary hianatra no aleha aty. Zanga tsy mianatra ozindrika. Manaiky an'izany angiahy. Fa ndrendrarendra aloha mba hajanony sao dia mba tsy havitana ny fianarana. Lava be zany sermona anareo zany fa tsy aleo aloha hijeran'izany amin'ny siko zany. Zay tia alina angeaky ny andro indrindra lehilahy koa miantso ao, ndriva avy tokana kely io, ny toerana mbola vaovao be amintsika. Sady tsy ohatry ny an-tanàna angeaky ny aty. Rehefa tsy handeha kiala dia sokafo ny trano fa tsy be sermona eo fa sao Zano ny feandry aty ary mamanareo no fanaraka tamiko hiteny sy anoro andry. Efa samy lehibe tsika. Tsy tokony fampifesy fampiteny zany. Fenandry atrehana fa ny aza mba hidirana kely. Sao ary. Raha sanatria misy ny fahavoazandry ihany dia miala. Lasa afa-tsy. Dia lasa tokoa marina seky. Dia inona moa zany ny fepetra raisiko amin'iny zao? Mandondona ihany aveo Aleo anomana ny fatoriana aloka. Zay mitranga any dia aleo hitranga fa tsy asa saina amin'izany koa. Ravaka, ianao no mitondra ny fiainana fa tsy ny fiainana no andray mitondra anao. Tsy bebe ve zany miresaka amiko zany indray? Raha mihitsy ankehitriny tsy tonga tra ohatra sy hanao izay ampahory anao aho fa hamory lalana anao. Bebe fa ahoana ny alalanao ny fiainanay ary amin'ny fomba ahoana ny fanondrotsika? Ny fiainana dia fanohanana sy ifamenoana trano aza mandefa saina lalina ndre. Eny, fisaorana no ataoko fa tsy handefa saina lalina ianao ihany mahita an'izay atao. Eny azy andeha aloha zao fa miaonao foana sika ary mifandroa eny ihany. Ny afatra dia aza voasariky ny rendrarendra ny tanora sy ny fanao tao foana fa ny ratsy tery lalana rehetra. Ohatray, resy tory teto marina. Fa inona foana koa aza no anofisako amin'ny bebe? Ary misy mandondona ange zany aleo aloha jereko. Ifady ny firy ve rangany olona nandondona tato dia izay kiala vao mamovaravana. Sa tsy tendrihitra tokoa? Zao no ambarako amindry Zety. Inona? Efa misasaka ny alina. Tsy avita ifamaly sy vazavaza amindry fa midira aloha dia rapitso miresaka. Avy mianatra dia aleo mifandinika mihitsy fa tsy laitrako izao ka. Reraka mihitsy izany avy nianatra. Sady zao ve nama vao andro hanina. Zety tena tsy laitrako mihitsy ilay nataondry omaly iny. Zay indray le teniteny. Efa vizana mbola pina an'izany. Ndry manala vizana dia za omby. Isaky ny tonga dia ny hamonjy fandriana zao foana. Ka ndry ange mba natory tsara alina. Za hitandry ihany fa tamin'ny firy vao tonga. Adalàna ny indriry Zety zavatra tena tsy mety amiko mihitsy no nataondry omaly iny. Tsy vitan'izany fa mbola maimbo toaka ihany koa. Nendrika ohatra ny felonanako. Ndriny tsy te hisotro any. Sady rehefa mandeha nge zany Fa raha mbola zao ihany nataondry tsy hifanaraka isika. Aleo samy anana ny azy tadiava trano atoriano indry dia aleo zarery no ato. Inona ary ty eti-po be ty? Aleo efa tsy amerina tsony Ny ary Zety rehefa tsy mety dia tsy mety ary tsy tiako tsony ndry amerina andreny raha mbola vonona niaraka hipetraka amiko ato. Mifona kia tsy amerina tsony aho Ary aleo ndry matory fa zano andre atrafo sy anondra raha rehetrarehetra. Aleo ifandrombonana ny asa izany no atao hoe fiainana. Tsisy hoe mahakain'izany fa rehefa miasa dia samy manao. Ny anio aloha ataoko fa ndry ny tokony hakaina ary aza mamerina ny tory amin'ny maly ireny tsony. Anaika ny molekala kely sainy tia kela be ohatr' izany. Hatray sy patsy maintsy mirehefa alamina aloha fa so very finanana eo. Ary aleo moditambazana kely. Fa tao tsy miteny tsony koa ty indry. Natezitra indringa ny resako teo. Zany fa tena manana tokoa mananandria. Toy ny zokiko sy reniko. Fanampy sy mifananatra amiko. Zany ny tena fiainana mifameno sy mifankatia hatrany. Io famesona.
eo ndry ravaka keliko mba hanomby sy ho tangosako foana aloha mandra-pahavitako ny fianarako sy ny rivo izay tiako atao rehetrarehetra. manino izany findayako izany. Aleo aloha raisiko. Ary aleo koa ianao na ny tenin'ny ray aman-dreny ilay tsisy sainty. Allo dada. Ina vaovao any an-tanàna any? Manahoana ravaka? Salama tsara izay ty fa nareo any manahoana? Salama tsara ka. Ny fianarana mandeha tsara ihany koa? Inona mety olana eo aminareo? Nanahoana ny faraizana trano vaovao? Milamina tsara ka. Sady mbola fanomboana koa ne zaho e. Hatreto aloha tsy misy olana e. Ary ahoana ilay resantsika nentinao iny? Resakinona moa izany dada? Ilay resantsika iny re. Sa tsy tadidinao koa nefa ianao ihany nangataka an'izany? Ay ve, milamina tsara izy ka. Tsara kosa izany koa. Ezo ilamina foana e. Heveriko fa nangatsampina koa ilay tsisy sainty hoe zao ny ataony aty e maketsy makeroa e. Io ary aloha ny reninareo e. Dia ahoana ry neny a? Inona no azambarany? Allo? Manahoana anaka? Mandeha tsara ve ny fianaranao zao? Rehefa misy ny olana, aza mihafahafa mihitsy a. Vonona ny anohana anao an-trano izay sy ny rainao. Indry neny a. Aleo aloha mena torohevitra angataka vola amin'ireo ray aman-dreny ny kala ratsy ty. Mahafinaritra aloha rehefa mandeha tsara avokoa ny fianarana e. Iza miantsy izany ravaka? Ary misy olona miresaka aminao ange izany e? Izy izany? Namako re. Ay, nazona manasady kosa ndriko. Nefa tsaro foana, mba fidio ihany koa izay atao namana fa sao namana marina kady. Indry ry neny a. Avelako indray aloha nareo fa hanao zavatra kely ahy e. Mastoary ianao anaka. Endre hatrany dia mirary fambiazanao anao e. Makasitraka neny a. Dia mampamangy ao amin'ny dada ao. Taona maro izay no nidiavina. Sehatra maro no efa hita tetỳ amin'ny anjery manontolo etỳ amin'ny fampianarana ambony. Inona indray izany mahalasa saina ny ravaka izany e? Sa ilay fanalana azy rariva? No afaka mampiasa saina hafa tsy ny fanalana azy ndry e. Ary raha napoziko toy izao ndry. Oka. Ambarako etona aloha. Fa zana maditra aza zange mahay e. Ny tsy ao anatin'ny saindry dia ity. Dada avokoa manosika sy mampanao ny famerena. Mahafinaritra aloha izany e. Zange efa mankasitraka azy foana e. Ny tiako ambarandry dia izao hoe inona indray? Tsy tokony hanao kinangy sika fa ireo ray aman-dreniko tena mifofotra mampianatra antsika nefa ndry ity tohatra mitady ivoana. Inona moa kino hoe mivoana sy adalana toko a? Tsy azoko mihitsy mba ilazao ray aho e. Zety a, mety reny ataondry ireny. Mamo ary tsy mody raha tsy alina, tsy vitan'izany fa indrindray no mitady hitarika lehilahy atory aty an-trano. Mety izany. Veze izany e. Ao anaty rivo sy fahatanorana avokoa izany a. Dia atao fanao ary sady mora amindry mihitsy ange izany mamaly azany e. Mora araka fa maliko izany ny ataondriko. Maika fa hoe sarotra. Raha mitoy izay zavatra ataonao izao dia ifamaly foana ato isika. Efa tena feno ny kapoaka. Taona maro ny ainana ary dingana vitsy sisa no tratrarina dia hivoaka ho dokotera isika nefa ndry ity lasa mivary lavo tanteraka. Izay mihitsy ange mahavoanareo mody mivavaka tony e. Tsy maharaka rehefa dia manakina mandatsa foana izany foana ny atao. Tsy miresaka finoana amindry hafa fananarana no ataoko ary no avintsika ny tiako mpanjinina amin'izany. Fangamotsika sindry tsy maintsy hitovy foana amin'izay atao ka. Miresaka ihany koa ndry ho dokotera. Tsy tadidindry anga fa taranja hafa ny nataoko fa tsy izany mpitsabondry izany. Ekeko izany e. Fa na izany na tsy izany a. Tsaroa fa samy mianatra ihany sika na samy hafa aza ny taranja atao. Sakamalao sy avozy orikala samy manana ny anatra ho azy. Eny fa na dia ny fiainana aza neka ohatr' izany e. Jereo mpiray-kilasy aminay. Sady tanora ny tia mirevy daholo na lana vavy tsy ohatran'ny nareo matotra betsy. Zety a. Tsy ny olona kino ianarana. Izay mahasoa andry heverina fa aza miasa saina manaraka fahataniny ataon'ny sasany. Fa mazava amindry ve ilay sakamalao sy avozo e? Eny. Tsy tesy tsy hananatra andry intsony mihitsy koa ara. Izao fandehany ka. Sy ataondry atao. Nefa tsaro foana fa mbola ny raiko miantoka andry. Zoako miteny azy hoe tsy mendrika ndry aty ka aza manome fanampiana tsony. Ohatranao
ratsy zany tantan'izany aleo aloha mody tambatambazana indray. Inona mampiana enandry ambarao ny eo am-pondry mba hampilamina ny resaka rehetra. Raha afaka tsy fidiny hoangy izao hoe ny ankizy rehetra ao am-pianaranay no mitarika nahanao an'ireny. Ka tsy tompony tenako ary efa tafaroboka ao anatiny. Ndry ihany mitondra an'io zety sady mba tiana lazy aho. Rehefa tsy hisotro sy andandry dia tsy hisy anambana basy indry izany eo fa mety hitabataba fotsiny ohatra dia tsy rara iny ao akifa ezaka ary tsy hamerina an'izay lasa rehetra izay tsony manomboka an'io. Ndry ange matetika miteny an'izany nefa tsy tanterahindry akory ny zavatra tenenindry. Ka zangy eo efa mba miezaka fa tomondry zareo foana ao moa kifa tena anao izay tratry ny haiko nefa mba manatena tanteraka aty hoe ho tafita an'izany nefa ndry any amban'izany raha sanatrika mahasosotra mampalahelo aty isety ty. Nefa mora mba vonina ny ova tanteraka izy. Aleo ahy lefitra sady tsy teny any dadan'izany koa za ihany voalatsa sy araka ho bedy amin'ity maditra velona ity eo. Raha afaka tesitra amiko ngandry totsony teny tsony efa hoe tsy hamerina tsony aho tsy matoky atsony vendry tena kivy kosa kiara toy izao foana ny ainana taona maro izay tena nandefitra foana efa hamarana kosa zao mila saina tony sy milamina fa tsy toreny foana. Efa hoe tsy hamerina tsony aho ako ina ary ny tokony ataoko mba hatokisandry ahy toky ange aky azo atao foana fa amiko ny atao no hita izay ihany angamba zao ary iova tanteraka aho fa nombany angatahako amindry dia mba miangavo moky ndaoka itsika mba andeha amin'ilay lanonana eny Ambohitrarahaba raha driva ao fa tsy hainao mamo eny ary manaika fa zao hoe ahoana aoka tsy sary adalana hanondrana eny Masin'olona eny ndry ary io ihany koa fivoahana amin'ny alina iarahako amindry zavatra mbola tsy nataoko teo amin'ny fiainako mihitsy ange izany makasitraka kia afinoko mihitsy aloha izany soko vaviko izany. fa tsy mahalala izay ambony izety izany jerety izy misarakorako tsy menatra koa amin'ilay rinja leo aloha anatina an'ilay tsisy indray tady any mba reveto indray izy mivandravandra ohatra mivoamaso tana raha io iny fa nanotony zeta ary efa tena mamo izy izany aleo tonga dia ararotina ho tenenina andeha mody. Ahoana kira zokivaviko lay ve fety sady tsy misotro mihitsy eny akara zany fatako an'ilay mafapana kely andeha kamakaiky kely andrizaka eny aty aza mihafahafa kira zoka fa saky angatahako amindry dia hoe ody amin'izay fa tena efa te hatoromaso mihitsy ako ina koa tsy ody ty sady rehefa mbola milay be zao ve dia hitsoana izany nareo zany le ty namalay sady jereo ty indry efa tena mamy mihitsy andoky ody zay mety amiko nataoko riny tsy te hireveoko fa za namatsody zany mandandry raha andeha ody fa za tsy mbola ody dia za rery izany tindry andeha maizina any revo izany ve nyrevondry mandanako ka dia efa nanafatra reja teo hoe aza mivoaka rery fa be mpamosavy amin'ity faritra Ambohitrarahaba ty ka hoe andesa izy zany tena efa miopesipeso zao atondra izao sety inona kanefa anio ny raha antsika sindry farany hiteny amin'ny dadarapisy anga ho fatikala no anio mametra foana tsy atondra ihany sy aoko rijo io mavita rehefa nanomety toky mihitsy izy voateo zety tsy vitan'izany aky ny fiainana lehilavy no andeha tselana indrindra olona mamilava toy izao aza mba tao an'izany
Sampongona n'iny fosana. Indrosa indriny ny kastanana iny koa batatazo. Atao mianatra manoatra le dondrom-bavy ty. Masaza ny tena. Petra tsara indrisy zety. Tsy hanala baraka tena amindry eto amason'olona eto. Tsy miraraha zany afa. Tena tsy saina mihitsy raha indry. Aza tazomina fa matiko io e. Areo andefa oromotra io vao ahita. Sy atongavako any trano ny kanjo. Tanasa le tsy sainy ty. Ngana tawatrandray. Sany ena fitanao io. Adaty izana feta ry zareo a. Tsy miaraka amin'olona oatra reny tsika. Terre danse. Manasona koa ty atokotany ty izany. Tsy ajery reto jonaham-botony sary atala. Izakazaka aloka. Mbola rifitra ihany koa ty ny arabe jerena taxi. Za ty irery tsy mba misy nahana kosa. Tsy maintsy andeha amin'izay telakela pasy indrika izany. Nareo ataoko hoe aleo nga miroso fa zay lalany ihany lalany. Za koa ty efa jenjo ny torimaso. Ilay jery ora mifandray. Ohatray, masoko ve mandrosa? Tsy bebe fe io mikopaka sy miantso eo amin'ny maiziny io sady tena maika mihitsy. Inona no atao? Anatona sa itsony? Nefa ngerany teny dia navitra sy hijery an'izay mahasoa ampanjony. Tena misy lehilahy maro tokoa izany. Aloha hiafina eny ihany ka. Andry kaiky eo. Sofa nisy an'iny fahitany iny raha tsy izany mety ho losa no mitranga. Sady lehilahy mifoka rongony avokoa reo. Tsy hamenatra azy ny anolana sy hamono. Reny fa difikosaka. Ary leo amin'izay toy izana ny lalana. Tena forondolo be maro ny nanidina nanoloana iny. Mino fa mety eto akaiky eto ihany izany ny tompony ra izao. Tsy mialoka nandindona fotsy rify le nahitako amin'ny bebe teo. Inona ny hevitra? Sana tonana ve? Dray marina, tao vehivavy misy menaka sady tsy miakanjo. Reny izany le hoe mpamosavy. Sofa ny hery teto fa raha tsy izany ny soavaliany ireo teo. Ireo amin'izay andefa lasa ihany koa reny. Toy miverina indray ilay vorondolo marina. Mety tsikaritra ilay mpamosavy reny ve a? Ry manenjika ao areo indrindra. Malo ireny tsy mpamosavy. Sofa efa akaiky ny arabe. Sady aleo mihitsy aloha mamonjy mazavy. Iny hoe misy taxi. Taxi! 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 Maraina ihany ty ny andro. Saika lozy ny maliny a. Ary zavatra tena tsy mbola niainako hatrizay misy. Sofa mbola misy ny fitahian'Andriamanitra. Ary mino koa fa mety irak'Andriamanitra le aliko bebe reny. Mba iza koa ary samy mandondony izany. Sa ve izay vao tapa-kevitry ny ody izay eto maditra iny? Ohatray, toa tsisy olona akory ato. Fa iza koa ary le olona teo? Ary iny tsy taratasy misisika ambany varavarandritsy. Aleo jerena sao mba misy ifandraisany ihany. Aleo akatony ty aloha. Osokafany ty taratasy ty e. Tena nisy nanipy teto tokoa ty raha izao satria toa mahakasikaza ny fiatombohany izany. Afatra tsoratra fa mitadasiny indray ngamba izany tonga amin'ny finday izany. Aleo aloha vakiako e. Nefa toa laharana mbola tsy nananako ange izy izany e. Aleo vakiana hoe azoko tamin'izety ny laharana findainao. Za ihany koa no nametraka ilay taratasy iny teo amba ravaranareo. Marary mafy ao amin'ny hopitaly HGRA izety
Ary tsy mahatsiaro tena mandrak'izao. Losy ty. Ahoana hoe za andeha hody any amin'ny faritany misy anay fa raha sanatria maty io dia za no ifaharan'ny rihatra. Tena mifona fa tsy mbola zakako miatrika izany. Veloma riza ihany. Trikako lozinina rety. Leo iomana dia lasa vetrany fa tsy. Misinna ravaka vao toa miantso foana ianao a. Za koa mbola sahirana kely amin'ny asa dia tsy afaka mandray anao. Losangery dady miditra hopitaly zety. Narary tato izy. Dia ahoana izany anaka? Inona ny fapetrany raisinao amin'izao? Tonga dia nandeha hopitaly avy hatrany ka nisy namana nanampy dia efa ety izay izao. Dia efa nanahoana izy izao? Efa tsy dia maninona izy ka avelako vetivety aloha dada fa misy mpitsabo manatona anaty. Eny ary, miantso anao rehefa avy eo fa mitonia hatrany aloha amin'ny zava-misy a. Ady efa vola ihany koa anapianao an'izay ihany. Makasitraka dada, eny ary aloha e. Dia anontany tsara avokoa momba ny aretina sy ny nahazo azy e. Tena mba hitako ary n'ity hopitaly ity. Zaho tena mivadika mihitsy izany lohako izany. Raha maninona ity zety dia ahoana? Zaho koa mbola manafina mitady ny zava-misy. Aleo hatrehana indray aloha izay mitranga ato e. Dia aiza ato amin'ny famonjenay na ato moa izany no atonona. Izy ary no lazo an-taniana ka mahalala tsara ny fidiran'ny zety tato. Any misy mpitsabo. Azafady tompoko. Zety, fa inona ty nahazo andriny toy izao e? Afaka marary nianjera omaly dia tsisy tadidiko tsony sy ambonin'ny tany fa zao efa ty izao vao tonga saina. Jery tary andry maratra avokoa ny loha bandy be. Nisan'ny zairina angehona aky aho e. Zany ve? Fa iza no nitondra andry taty e? Fa inona ny tena zava-nisy tao? Mety akiny nataoko. Nisy tovovavy miaraka nandeha tamin'ny riza izay dia enti-poloatra ka nivelesiko tamin'ny tavoahangy ny lohany tena ratra. Andriamanitra namono nondreo namany aho dia nianjera voanirana latabatra ny lohako dia io vaky io zareo ihany no tondra taty sy ny antoka ny fanafody iritsano aho. Tsy ao ritsaka zety a. Ao ritsaka. Efa lasa no dia ny tanin-drazana no izy fa sao dia ho faty eo indrika ho losany ahazo azy. Izay no hafa mivoa maraina tany amiko tany ary za zao tonga aty amindry aty io izao. Maninona? Dreraka indrika. Dokotera, vonjeo fatorana mararina ato e. Efa vity ty ny fianarako. Olana maro no sedraina. Dingana maro no lalovana nefa sedra maro koa ny anjady. Zany fenao tao hoe fiainany. Zety moa nampodiana fa tena namoady sampona loatra. Allo? Manahoana rafaka, inona vaovaonao any? Fa misy inona tsy dia nahinona teny e? Manahoana dada? Tsy zany fa mbola manomana amin'ny fivoahana amin'ity fianarana ity e. Sahirana kely fa tsy manadino sanatria ka. Mahafinaritra zany anaka. Eny e, mahafinaritra tokoa zany ary amin'ny hoandra mohananao io
dia ho avy ihany izay sireninareo ary ny fianakaviana. Dada, ao akaikinao ao ve neny? Ino fa meko azy ianao e? Allô, manahoana kiravaka? Ahoana neny tsy tezitra amiko tsony neny. Anga kosa moa aky misy alahelo mandava-taona izany indrindra tselokao ane reny. Fitiavanamana fa somary eti-po kely fotsiny ana eniny toejavanisy. Ary ahoana izy ao? Mba efa nipetraka ve? Indri vao maika alozany ataony aty dia vokany kialazety aty. Tsy fantatra hoe izany rainy. Vao avy nitomany tato aminay tato mihitsy izao no reniny. Tsy vita an'izany fa milaza fa raha tsy natoka hono izy dia miboboka tsy atoandro tsy alina. Andry kako, zany very neny. Tena very le zazavavy iny. Nefa nomena famondram-po nefa dia Aza atao makaraloaka izany izay atafitandry masoana azy ny azy. neny hono ady tsy ataon'iny resaka manerana ny tanàna ve zany? Zay aloha dia misy ateny ampotrandriana rehetra iny tsy misy an'izay tsy mahafantatra hoe ho dokotera hono ny zanak'iranay sy rasendra. Gaga fotsiny indrindra moa kiala rehefa mamamy iny ka mahita miarahaba dia hoe manao mamany dokotera. Tsy olazandry neny ho tanteraka izany afaka fotoana fohy fa aza miasa alohany amin'izany akory. Iny marina zany anaka. Sady zako ange efa mba rabirabin'ny olona hoe nateraka nasony tanàna zany nareko. Efa tena mahoraka be tao Tsahamarina ange zany anao dokotera ny tanàna zany e. Misy ary mono sasany mahavita mihitsy hoe nateraka nasony tanàna ve zany nareo hoe. Koso ny valiany dada hoe sakamalao sy avozo izay mianaka e. Marina mihitsy zany anaka. Eny ary aloha fa olany ty fahantena. Soany dada sy neny dia mitombo fahasalamana ihany koa. Mila salama tsara tranika ny dokoterana Tsahamarina mbola tsy tongako. Mampamangy ao mama ao e. Eny ry izy menakavy izao lanona izao moa no atao eto amin'ny trampokon'olona ny tanànana Tsahamarina dia noho ny nahazoantsika efitrano izay natao hitsabony ho antsika eto sy ny manodidina rehetra ary nahazoantsika dokotera vaovao. Dia ahoana kiry zety efa salama tsara zany re zao? Salama tsara ka, sao hitandry izao. Fa inona no tena nahazo ny zanak'indry e? Efa hoe tsy azo dia zaiko. Indry koa toa laza be fanontaniana be zany rehefa dokotera. Tena mbola mahavita amin'ny tia zety nefa dia ny zanan'izao no hoe tsy azo. Tovariana sy lasa saina be ao ary afaka e. Lanonana natokana ho anao any aty. Indrindra ny fokon'olona nanaiky ny anangananao an'io efitra fitsaboana io. Sa ora fotsy be kendam-body akoho ka omembonahitra vao mivady bomaso. Moramora kely ny vavandriry zety anga tsy mahafaly indriny atonga avandravaka ho dokotera. Angamo hoe tsy faly fa neny zety atsanony ihany izany resaka ireo izany fa sao mampiadika ny lanonana hatrehana. Ka le fomba fiteniny mantsy tsy mety amiko. Neny lanonana no atao fety no hatrehana izay ny tanjona mifandefera kely aloha nareo. toy izao koa mba efa navita fianarana raha tsy noho ny fandrarany ho rainy. Oky lamatrano foana ho afa izay ny tanjony anao izay ampandroso ary hifanaraka trano mba ho tanàna reharehantsika rehetra tia Tsahamarina ity. Aleo aloha mody tambatambazana mba hampahombony tetika. Eny aleo fa ezaka an'io tony e. Ataovy resy mahafinaritra ny sainareo dia izay sa ahoana kizety Izay mihitsy kiravaka maka ndry mihitsy amin'izay. Alamintsika foana io fa neny ihany tsy mahazaka vazivazy ioko. Aleo iondana amin'ity zoko vaviko te mihitsy aloha. Hita mihitsy hoe mamboly toetra lehibe tsara velatsy ity. Misy zavatra ambarako andriry zety Inona kifa atao ohatran'ny mahaliana be asa ady izy izany? Sika sy indriny niaraka hiasa atao amin'ity trano fitsaboana vaovao ity. Sa ahoana? Koza raha mba hanofa teny izany kosa aloha.
aleo tsy mihinan-kanina toy izay anompo an'le tsy vanina mianakavy reto. Fa tô tsy miteny ndry ry Zety tsy mety amindringa ny ara iasako efa mamela ndry ange ahy Tsy zany akia tena vonina tanteraka tena mazoto fa zany hoe lasa ihany ny saiko hoe tena tsara saina loatra kindry raha afaka. Ie, tsara saina mihitsy ny zanako fa tsy toanao ratsy saina sy ratsy fanahy. io indray le Zety le mifandrangotra foana. Fa matetika angeny olona tsara saina sy malemy fanatohan-dravaka tony tsy ela velona Zany mba vavan'le ratsy vintany ty tsy menatra kory manambara an'izany eto masoko eto. Tsy tokony araka hipetraka eto mihitsy sika raha toy izao foana nataonareo ka leo sady tsy mifantoka amin'ny zavatra atao mihitsy. Karaha zany dia aleo ikisaka ery akaiky ny mamana ery zaniko fa amin'izay koa tsy dia mifanelingelina loatra tsika. Ravaka, inona koa ty ataonao e? Izy eto ve ny raha miasa nefa efa hita se izao ny zavatra nataony? Misy tovovavy maro eto azo hisafidianana tsara ka ino ilay efa fantatra toetriny avy hoe mahafatifaty anao? Niaraka nianatra tamiko ange indriny eny tiako mba olona efa mba niaraka kely tamiko no anoana. Tsara mihitsy aloha fa aleo misitaka kely amin'le ratsy vitan'ireo. Mora nomanako azy tsara. Zay raha aloha ny lahateniko fa mangataka ny dokotera Ravaka aloha no famelabelarana sy ny tetika asa fitsaboana eto amin'ny tanàna Tsahamarina. Mialonjafo ihany fitsaboana ary mirary dia mirary ihany koa zany ary efa vonina avokoa ireo mpiara-miasa matsy ny fanafody rehetra. Azafady indrindra tompoko, misy adiny kely tamin'ny lahateniko teo. Misy olona anankiray izay ara-iasa amiko akaiky dia Zety zany mangataka kely anao mba hitsangana azafady. Zay ny lava, zay ny fohy fa efa nanomana ihany koa moa ny eto anivon'ny tanàna ka hiaraka hisotro sy hihinana andreo ranom-boankazo tsakitsaky kely ao aorian'ireo sika dia mazotomana daholo tompoko. Tapitra izay fampisehoana natao teny isany fa andray manomboka eto. Dia ahoana ry dada sy neny tanteraka ny fanindriako teo foana nareo nanoana sy nampianatra ao fihiniko mihitsy andray aman-dreniko izany. Ara-bainanaka ara-bainana vita sy natanteraka amin'ny fanindriny Ara-baina ny dokoterana Tsahamarina. Makasitraka indrindra rery ngabe ny tanàna Tsahamarina. Anio ny eo anareo sy sangisanginareo menakavy. Tia miana an'ity Zety fa leo anatonana mihitsy sao hafahafa indray. Dia ahoana ki Zety Dokotera Ravaka, ara-baina kina tafita ny tanjona. Satria Tanteraka androany zany le nofo tamin'izany hoe ho dokoterana Tsahamarina. Anongotra ny ratsy fanahy tsabo ny marary. Vitandry zany Makasitraka ki Zety izany tokoa le filamatra ary tanterahako hatramin'ny farany ange zany Sakity tsy mba manana tolotra kory nefa raha ny tokony ho izy dia mba mitondra fanomezana kely mariky ny fiarabana nefa okizay Zety tsy asiantsika olana mihitsy zany nary ty indraky ranom-boankazo nalaiko teo izy ty ho atolotro andre ho mari-pakasitrahana dia ho mamifona ny fiarahana mba asiana tombera kely. Voaraiko ty akia fa ampitiavana no isotroko azy. Oe fa jereo aloha iny vao tonga iny mamanareo jereo ty izy menamenatra ery.
andrekyako anao hoe izany tonga no miditra amin'ity lanonana. Tsy maninona kosa kia avy any atsava koa nge ny olona niditra faraparany teo. Mamenatra Aia, zareo manodidina antsika misy mitovy aminy. Sady marika kia izao hoe mifanohana foana sika eto Antsahamarina, tsisy akanavaka. Zao ve ny tongotra ry mama hoentina ty ampilanonana ty Zay tokoa ty de aleo enjea kely mihitsy fa tonga ve kizy de lasa ndry kosa e. Matray marina fa ataona tolotra ravaka mama le ranom-boankazo de nysotrony fa Rimatro, tô vao avy nisotro an'le ranom-boankazo mamany zety de nitolefika. Lozinina re ty e. reniko re olona tsy manana ohatran'io tsony ahy e. Ina noto zao e. Fa misy nanaka. Fa ina zava-misy ato e. Maty ry reniko e, maty Tsy ngifa mifaka forohitra amin'ny vavandry tadasiny. Ozina nahazo azy ary tena mahery vaika mihitsy. Mela faingana nareo fa ho ratsy ty. Dokotera Kenina Tsahamarina mpizinina akanjo noradaly ty maty. Io fa milaza tsy antanina ianao vavy. Jereo manary lampy zety. Lasa dala. Ary indrinitsy ange ravaka zany saika lopiziny. Tena marina zany tadasiny eny. Dokotera Tsahamarina Ranom-boankazo saika meny ahy efa nomeny ahy mihitsy moa e. Natolony ahy de nomeko mamany. Aiza zao no dokotera io tsaboy ampitsangano maty. Aiza ianao ry dokotera Tsahamarina vonjeo marary ampitsangano maty dokotera Tsahamarina. Aleo tazony ty zay toso amon'olo eo. Tena olona ratsy vitana raha ty marina. Ravaka, inona mampitomany andry? Efa miavaka kizy ao mivary sy ny tsiparifary ndriny dokoterana Tsahamarina nijoro hatrany fa mbola lavitra ny lalana. misaotra ary neny ahy. Itsabo sy anao izay vitako aho. Ary izy tompony isaorako fa tafita ihany ny tanjona. Ary tsy voafofony haiko fa hijoro hatrany aho dokoterana Tsahamarina. Dokoterana Tsahamarina hoe Tantara mitohy nosoratany Kavo. Novelomin'ny Zoma amin'ny Rina. Miaraka tamin'ny Louise Ravelso, Saolo Rakotana Nahary, Sylvia Randrinatondro ary Nanja. Nandray feo sy nandrindra ara teknika. Aro. Nanatontosa. Nanja Razafindrakota.